Katokany amin'ny valora riva araba toboko lafinaritra toboko vavy asaina mpanajana indray ianao anaraka ny fampalalama voa itony fahita lavitra ma TV hatramin'ny farany ny tontolo politika izay misongadina ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana eo ireo trangam-piarahamonina samihafa no entina amintsika isany amin'izany ohatra ny fanatanterahana ny fisariany ireo anaran'ireo kandida iroso amin'ny karazana ataontsika hoe propagande ao amin'ny aina amanjerim-panjakana eo ihany koa ny mahakasika ny filan-kevitry ny ministra izay nitariny filohan'ny teteza mita ary ny tranga izay hita teny mahibahoaka teny talata maty teny tontolo politika avy hatrany ary aloha tanteraka tetsy amin'ny foiben'ny senita tetsy alarobia ny maraina teo ny fisariana ny laharan'ireo kandida iroso amin'ny fampelezan-kevitra ao amin'ny aina amanjerim-panjakana raha ny fantatra moa dia misy amin'izany fampelezan-kevitra izany no tsy andoavim-bola. Ny roso tamin'ny fisariana ny fepitaona hidirana amin'ny vatana ho fanaovana fampelezan-kevitra ao amin'ny aina amanjerim-panjakana ho an'ireo ho kandida ho fidiana filoham-pirenena. Ny vao miara-maleo tena misana ny fifidianana na ny senita io maraina io tetsy amin'ny foibe ny etsy alarobia. Fantatra nandritry ny fotoana ary fa notsinjaraina dimy zany hatramin'ny resaka sport ary tonga makany amin'ny adievitra iarahana amin'ny kandida. Misy ny maimai-paona tsy mandovola, eo kosa nefa ny andoavam-bola. Nivoatra nandritry ny fotoana ihany koa fa tsy mahazo mandat kandida ny ainao amanjery tsy miankina raha vonina ny anao fampelezan-kevitra amin'izany ireo kandida. Mikasika ny bolita tokana dia nilaza ramatoa Beatrice Atala filohan'ny senita fa efa mandeha ny asa fanotana izany any Afrika Atsimo ankehitriny ary vita izany afaka 7 andro. Io tolakandro kosa dia niroso tamin'ny Fivoribe niaraka tamin'ireo solotenan'ny kandida ny senita. Fotoana na ahafahan'ireo mpivory na ampiseho ny ahiahiny mikasika ny fanatanterahana marina ny fifidianana araka ny tetiandro efa napetraka sy ny mety isian'ny osika eo amin'ny fanatotana bulletin tokana. Fa nitoloran'ny Republika etom-bahoaka ny Chine moto misa 430 ihany koa ny senita ahafahany manangona valim-pifidianana any amin'ireny faritra lavitra ireny.